enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia fahavalon'ny volana novambra ity. Dia fifaliana ho anay hatrany no mandray anao isa-tokantrano izay mandray fandaharan'izao na iza hainonao azy dia mirariny tsara indrindra ho anao mba ho kasihan'Andriamanitra ny fonao sy ny zavatra rehetra izay ratovinao ka ho lavorary tokoa. Vavakisika raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'ny fotoana manokana izay omenao anay ankehitriny. Natokanay izay ianarana ny teninao izany. Aoka tsy handalo fotsiny aminay ihany izany Tompo, ka tsy mahavita ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ary koa mba ho taratsy ny fitiavanao sy ny fitahianao tokoa izay tsirairay avy izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Ho teny lesonantsika androany dia manao hoe fahatokiana nandritra ny fanandratana tany anefitra. Fahatokiana nandritra ny fanandramana tany anefitra. Mitana anjara toerana fototra i Jesosy amin'ny Apokalipsy 12. Voaresaka ao amin'ny andiny faha-efatra sy ny faha-5 manko izy, ilay zazalaza efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-bio izy. Milazalaza ny amin'ny fiangonana voalohany izay teraka ny Jesosy Kristy koa ireo andahalateny ireo. I Jesosy izay fanorenana sy vantolampin'ny fivavahana kristianina manerana ny tantara. Eo amin'ny andiny faha-enina kosa dia mitanisa zavatra roa natao tamin'ilay vehivavy. Ilay vehivavy moa izany dia milaza ny fiangonana izay nandositra tany anefitra izy. Dia ny voalohany dia nanomana toerana ho azy tany anefitra Andriamanitra. Ny faharoa nanome hanina ho azy nandritra ny 720 taona nijanona ny tany anefitra Andriamanitra. Saika mitovy ny fanandramana iainany any anefitra manerana ny soratra masina. I Mosesy no ohatra voalohany amin'izany na mpianatra azy. Tamparetana sy tampitiavan'Andriamanitra nandritra ny 700 taona ny toerany tany. Maro be ny zavatra tsy maintsy ny ainany sy ny alany tany anefitra ary maro koa ny tokony ho ny anarany ny alohany nampiasain'Andriamanitra azy hanafaka ny Israely hivoaka ny Egypta. Ao amin'ny testamenta vaovao dia nandany taona vitsivitsy tany anefitra ihany koa i Paoly ny alohan'ny nahavonina azy ho amin'ny asa fanompoana sy ny dimisionera. Na inona fikasan'Andriamanitra dia nataony azo antoka ny hanohanana ny vahoaka ny teo amin'ny lafiny ara-nofo nandritra ny 720 taona tany anefitra mba hahafahan'izy ireo misintona lesona ara-panahy sy mitombo ao amin'ny finoana. Taorenan'izany fotoana ny toerany tany anefitra izany ilay vehivavy amin'ny Apokalipsy 12 vao nitondra ny anarany hoe Sisa izay nandeha nitory ny afatry ny andro farany ozy izy. Efa nitondranao amin'ny fanandramana mitovy amin'ny any anefitra ve Andriamanitra? Raha eny dia aoka isika, aoka ianao tsy ho kivy fa manana planina ho anao tokoa Andriamanitra. Efa niporofon'Andriamanitra tamintsika ny fahatokiana izay tsy miova. Engany isika ahatoko amin'ny drafitra izay namboariny ho amin'ny fiainantsika. Engany isika mba tsy salasara ihany koa fa na dia mandalo fahasarotana indraindray
ianao kosa matoke fa eo ampelatan'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotro anao ny amin'ny zany fanantenana omenao anay zany, na dia mandalo hevitra aza ny fiainanay, ianao kosa manomana anay ny amin'ny zavatra tsara. Ady tokoa no iainanay eto amin'ity tany ity, kanefa ianao efa nanome ny fanjesena ho anay, koa dia mangataka aminao izahay mba hambolenao faharetana ao aminay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, ka na dia ho kivy ara izao tontolo izao, izahay kosa hanapaharetana satria manana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.